Miara-mivavaka isika. Misaotranao izay Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy anay, nanomezanao anay ity Alahady voalohany amin'ny taona ity, ankalazanay ny fetiny EPIFANIA, kalazanay ny fahazavana nomenao an'izao tontolo izao, tsy ny taranak'Israely ihany fa ny olombelona rehetra manerana ny tany. Misaotranao izay raha afaka mankalaza zany amin'ity andro androany ity, ary dia mangataka ny fitarianao fanahy masina, nazava aminay koa ny hevitry ny teny rehetra izay nampandrenesina anay tamin'ity maraina ity. Ny anaranao Jesosy no angatana izany. Amen. Filazantsara manampy izay efa novakiana teo ry havana dia ao amin'ny Matio 12.15, ny 15 hatramin'ny 120 dia toy izao ny fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy trangana isika. Fa Jesosy nahalala izany ny hevitry ny fariseo hamono azy, ka dia niala teo izy. Ary nisy olona betsaka nanaraka azy, ka dia nositranony avokoa izy rehetra. Ary nandrara azy izy tsy hanao izay hahafantarana azy, mba hatanteraka izay nampilazana an Isaia mpaminany hoe: Endro ny mpanompoko izay nofidiko, ny malalako izay sitraky ny foko indrindra, hapetraka ao aminy ny fanahiko, ary hitory ny rariny amin'ny firenena rehetra izy. Tsy fanditra na hiantso mafy izy, ary tsy hisy andreny feony any andalana. Tsy ho tapahany ny volotara torotoro, ary tsy ho vonoiny ny lahin-jiro manetona, ambara-pamokany ny rariny ho mpandresy, ary ny anarany no hitokian'ny jentilisa. Ray masonao, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny fiangonana malala aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Miarabantsika rehetra ry havana tratry ity Alahadin'ny EPIFANIA ity. Eo amin'ny fiangonana kristianina, ny EPIFANIA dia ankalazana ny fisehoan'ny voninahitry Kristy amin'ny firenena jentilisa na firenena tsy jiosy rehetra. Ahatsiarovana indrindra ny namangian'ny magy an Jesosy zazakely tany Betlehema. Ny fiankohofan'ny magy teo anatrehan'ny Kristy dia talinjon'ny fandraisan'ny firenena samihafa rehetra ny mazava nomen'Andriamanitra izao tontolo izao, koa dia miseho ho fahazavana izao tontolo izao Kristy. Zany dia araka ny faminanian'i Isaia hoe: mbola zavatra kely foana raha ho tonga mpanompoko hanandratra ny firenen'i Jakoby ianao, sy hampody ny Israely sisa voary, fa atolotro fanazavana ny firenena rehetra ianao, mba hitondra ny famonjeko hatrany amin'ny farany tany. Ireo magy avy any antsinanana, avy any amin'ny Empire Perse tamin'izany fotoana izany, dia isan'ireo izay nanantona mazava. Nisy fambara hitany teny amin'ny abakabaka araka ny azo lazana hoe siansy tamin'izany fandiniany nataony, nefa tsy izany no nahitany any Kristy. Mahatonga ny olona diso hevitra ankehitriny manko izany, fa tsy astrolojia no nahitany any Kristy, fa nampitombo ny hetaheta ny ihany zany. Indray manko ny olona manao hoe zavatra hafa koa, ohatra ny hoe ny kolotsaina
tsy ny toy izany mety ahitana ny Kristy. Tsia lazay ny soratra masina amintsika androany dia ny faminaniana nataon'ny Mika 5:1 araka ny lazain'ny Matio 2:2-4 no nanokatra ho azy ny lalana ho any amin'ny Mesian'Andriamanitra. Na dia diso toerana azy izy nitady ny Mesia dia ny faminaniana ny tenin'Andriamanitra ary ny tenin'Andriamanitra ihany no ahitana ny Mesia. Fa tsy kintana teny amin'ny habakabaka no mibaiko ny fahitana ny zanak'Andriamanitra, fa ny zanak'Andriamanitra no mibaiko izay azo ny kintana atao. Ino izany fanambarana, fanehoana, révélation izay nataon'Andriamanitra ho an'ireto magy reto zany dia niakohoka teo amin'ny tongotra ilay zaza teraka fahazavana zao tontolo zao izy, ary dia nomeny azy koa ny fahalalany, ny fahendreny, ny fotoany, ny fanana. Raha heverina fa ireto olona reto dia sangana amin'ny ampira Persa tamin'izany, tena fanambarana goavana izao ataony miankohoka amin'ity zazakely ity izao. Ary mampieritreritra lalina ny ilazan'ny Matio fa rehefa avy niankohoka tamin'ity zaza teraka ho mpanjaka ity, ireto magy reto dia tsy niverina tany amin'ny Heroda intsony, lalakafa no naleha. Zava-dehibe zany ry havana. Ary zany no kendren'ny EPIFANIA dia ny ahatonga izao rehetra izao hiankohoka eo anatrehan'ny voninahitry ny fahazavan'i Kristy, ka hanolo tena ho azy tanteraka ary ho azy ireriany, hanaiky ho azavainy sy hitondra ny fahazavany amin'ny toerana izay anirahany. Fotoana lehibe ho an'ny fiangonana kristianina araka izany ny andron'ny EPIFANIA, na dia tsy ankalazaina loatra aza izy amintsika Efelema. Amin'ny fiangonana tatsinanana orthodoxe ohatra, ny andron'ny EPIFANIA izay ny 9 Janoary dia fety lehibe telo sosona ankalazany ny nahaterahan'i Jesosy, ny nisehoan'ireo magy ary ny batisan'i Jesosy. Fisehoana lehibe izay nataon'Andriamanitra ho an'izao tontolo izao zany, ary miaraka ankalazainy amin'ity fetiny EPIFANIA ity. Ho antsika tandrefana kosa izay manaraka ny atao hoe calendrier grégorien, anisan'izany ny fiangonana katolika romana, ny luterana, ny anglikana, ny réformé isan-karazany, dia mankalaza azy isika ho fahatsiarovana ny nisehoan'ny mazava nentin'ny zanak'Andriamanitra amin'ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Ko dia ankalazaitsika amin'ity andron'ny EPIFANIA ity ny misionan'Andriamanitra, na ny missio Dei. Koa amin'ireo fiangonana tandrefana rehetra, anisan'izany ny luterana, dia fankalazana ny misionan'Andriamanitra eo anivon'ny fiangonana ity androany ity. Eo tsika mandinika hoe tena mankalaza an'izany tokoa ve ny Efelema sa tsia? Mbola misy azonareo tanora atao manova an'izany. Fa ela andresana an'izany tato amin'ny Efelema fa réfractaire izy. Fa nareo tanora kosa mbola afaka manitsy izany, fa fety goavana ny EPIFANIA, dia fety ny mission zany. Mankalaza ny EPIFANIan'i Kristy isika amin'ny mahafiangonana misionaly antsika. Hatramin'ny taona 2020 no nresahana an'izany teto amin'ny SPAnta, ary isika teto amin'ny SPAnta nanomboka ny resaka ny amin'ny fiangonana misionaly. Ina moa zany atao hoe fiangonana misionaly zany? Hafa noho ny atao hoe misionery zany. Fa ny fiangonana misionery dia mihevitra
ny mision'Andriamanitra ho anankiray amin'ny asa ataony, ary azo atao na tsy atao. Zay zany atao hoe fiangonana misionery. Fa ny fiangonana misionaly kosa dia manao fa ny fiangonan'i Kristy tarihiny fanahy masina dia manatanteraka ny mision'Andriamanitra amin'izay rehetra ataony, ary tsy misy zavatra hafa ataony izay tsy mision, anirahana azy hitondra ny fahazavana eto amin'izao tontolo izao. Ary tsy misy ny hoe option io, azo atao na tsy azo atao. Asa ampanaoviny fanahy masina zany, ary ataony amin'izay rehetra programa amin'ny fiangonana. Koa amin'izay rehetra kendren'ny fiangonana hatao na ajoro dia mametraka fanontaniana ny kristianina hoe inona moa ny ifandraisan'ity programa na sorotr'asa ity amin'ny mision'Andriamanitra ampanaovin'ity fiangonana ity. Ny fankalazana ny EPIFANIA ry havana dia manetsika antsika hijery akaiky ny mahafiangonana misionaly antsika, ka anontanitsika hoe inona moa zany no mision'ity fiangonana ity. Ary tsy ny komity ihany manontany zany, fa ny kristianina tsirairay ao amin'ny fiangonan'i Kristy dia manontany zany. Ten'Andriamanitra izay nomenantsika androany dia fanambarana ho antsika koa zany, révélation ho antsika ny amin'ity EPIFANIA ity. Ten'Andriamanitra anjarantsika androany dia manambara fa ny Kristy miseho amboninahitra ho fahazavana zao tontolo zao dia ilay nambarany Isaia ho Andriamanitra mahery, rainy mandrakizay, kanefa andriany ny fiadanana, prince de paix. Ilay mitondra fiadanana Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra dia mitondra fiainana feno amin'ny lafiny rehetra, mitondra fiadanana izay midika ho fandriam-pahalemana, fahamarinana, rariny sy hitsiny, fahafahana, fahavelomana sahazany rehetra, fahasalamana, fiarahamonina anaty fifankatiavana, ary fihavanana tsy mihatsara velatsihy. Izany mahandriany fiadanana azy zany no manambara ny heriny sy ny voninahiny. Izany no epifaniany, dia voninahitra mitondra fiadanana. Fa mora tokoa ry havana ny mandrava noho ny manorona, mora ny mankahala noho ny mitia, eny mora ny miady noho ny mihavana. Ny voninahitra Kristy dia manorona fiainam-piadanana anaty fitiavana ho an'izao tontolo zao, ary izany no mision'ny fiangonana ankalazaintsika androany. Ny mpaminany Isaia dia nahatazana ny voninahitry ny fiadanana entiny zany ny mpanompony Jehovah zany, ka nampitenen'ny fanahy masina izy hoe hitsara ny adiny firenena samihafa izy, ary handamina ny fanolana ny firenena maro, dia handry fahizay ny tany, ny firenena tsy hanainga sabatra ifamely na hianatra ady intsony, koa dia hanefy ny fitaovam-piadiany ho fitaovam-pamokarana ny firenena lianady teo aloha. Fahitana mahagaga zany, fahitana omeny fanahy masina ny mpaminany fa ho avy izany fiadanana, izany shalom feno izany. Tsy tanteraka tamin'ny andron' Isaia nefa zany, ary na tamin'ny mpaminany nandimby azy tsy tanteraka izany. Fa kitsika ao am-paminany Joela aza, 2:1-10 hoe aoka handroso ny mpiady rehetra ka hiakatra, tefeo sabatra ny angadinareo, ary ho lefona ny fanetezam-boalobokareo. Fanohitra tanteraka amin'ny fahitana tao amin'ny Isaia zany. Taorian'ny ady ny fandimby, taorian'ny ady nataony Asirianina, dia tonga koa ny Grika, ary nanaraka azy ny Romanina. Tsy niainan'ny olona tamin'ny andron' Jesosy zany fiadanana zany. Fa ny zavatra miseho dia ny epifaniany ny empereur romain,
izay natao fampihorohorona ny vahoaka sy ny fahavalo tamin'ny fampiratiana fitaovam-piadiana sy ny mpiatafika sesehena nananany sy ny hery fitondram-panjakana. Ka na dia tenena azy natao hoe Pax Romana na fandriam-pahalema Romanina, ka ny tena marina dia fileferana anatin'ny fahalemena no misy. 2000 taona taty aoriana dia tsy mbola misy zany fiainana amin'ny fiadanana izany. Fa na dia amin'ny andro ny Repoblika ankehitriny maneran-tany azy, ny firenena lehibe dia mbola mampideradera isan-taona ny fitaovam-piadiana mahery vaika ananany, na antanety na nabakabaka na ranomasina na conventionnel na nucléaire, ary mahita izany koa tsika 26 juin aty. Ary matetika ny teti-bolan'ny défense nationale dia mihoatra avy 10 noho ny teti-bolan'ny fahampandrosoana sy ny sécurité sociale. Mandra-pahoviana vao iseho ny epifanian'ny finoana an' Jesosy Kristy, izay antsoiny Isaia hoe ry taranaky Jakoba, avia ary aoka isika andeha amin'ny fahazavan'i Jehova. Antso ho amin'ny mission ny fiadanana izany. Fa na dia ao aza ireny rehetra ireny izay manda ny amin'ny epifanian'ny fiadanana, dia antso ataon'ny tompo amin'ny fiangonany izany. Satria mbola misy an'Andriamanitra mandraka ankehitriny ny isian'ny fiadanana, ny fandriam-pahalemana eto amin'izao tontolo izao, satria marary izao tontolo izao. Feno herisetra izao rehetra izao. Fifandirana, adilahy, fitaka, fisolokiana, jadona, kolikoly, hatezerana, fofoaina mitondra fisarahana sy fitokoana. Araka lazain'ny Galatiana 5:7-9. Ataon'ny tompo mazava ao amin'ny faminanian'i Isaia 2, ny 2:2-1 hatramin'ny 5, ny misionany amin'ny anyrahany ny mpanompon'i Jehova, fa apetraky Jehova ho aminy ny fanahany, dia ny fanahan'ny fiadanana zany, hitory ny rariny, ny justice amin'ny firenena rehetra izy, Jus sy Gentilis, ary ny fiainana amin'ny rariny sy ny hitsiny no mitondra fiadanana. Tsy mpitopo teny fatratra na mpanao teny kofe lehibe izy, fa tsy hifanditra na hikiakiaka eny an-dalana toy ny fanaon'ny megafone, tsy hisy andreny feony eny an-dalana, tsy ny amafisan'ny feo manko no mahamarina izay lazainy. Fa matetika afangaron'ny olony zany, fa raha miteny mafy izy dia heveriny hoe marina ny lazainy. Tsy ny fitenenana mafy no mahamarina izay lazainy. Tsy mpanao propagande politika Jesosy, fa mandresy lahatra amin'ny fahamarinana sy ny fahamorana izy. Nindramin'ny Matio zany faminaniany zany eto amin'ny filazantsara 2:20, ka ilazany fa naleon'i Jesosy niala tsy ny famaly na ny fanolana tamin'ny fariseo izay nitady hahafaty azy, noho izy nanasitrana tamin'ny andro sabata, araky ny fampianarany hoe tsy mihoatra lavitra noho ny ondry va ny olona, ko amin'izany dia mety ny manao soa amin'ny sabata. Ary tamin'izany fihetsiky ny fanahy ny fiadanana zany, dia maro ny olona nanaraka an' Jesosy ka nositraniny avokoa. Fiadanana mitondra fanasitranana zany. Zany fanasitranany vahoaka mahantra sy nampahorian'ny fitondrana telo sosona tany Palestina zany, zany mitondra fiadanana. Fa ny fanjakana tany Palestina tamin'ny fotoan'andro dia fanjakan'ny mpanany bohitra Romanina, fanjakana saro-bakolon'ny Herodianina, ary fanjakan'ny fitondram-pivavahana henjana nataon'ny mpisorona. Ireo dia nindraman'ny Matio ny faminanian'i Isaia hoe tsy ho tapahany ny volotara torotoro, ary tsy ho vonoy ny lahan-jiro manentona, ambara-pamoaka ny rariny ho mpandresy. Ina moa no hevitra zany? Tsy ho tapahany ny volotara torotoro, ary
tsy ho vonoiny lahinjiro manentona. Tamin'ny andro ny Isaia 2, ny volotara torotoro, efa nampaisaina ela ka torotoro tokoa. Ny lahinjiro manentona efa nampirehetina ela ka lany solika. Ireo dia ny Israely niverina avy any amin'ny fahababoana Babilonianina. Ireo nampilazainy Jehovah ny mpaminany hoe ampionony ny oloko hoy Andriamanitra reo. Mitoria teny soa mahafaly amin'ny Jerosalema ka lazao aminy fa efa vita ny fanompoany sady voavelany helony. Nitondroiny Matio ho volotara torotoro sy lahinjiro manentona tamin'ny andron'i Jesosy dia ny vahoaka izay nambarany Matio hoe ary no nahita ny vahoaka Jesosy dia naonena azy ny fijery ireo satria nampahatraina ireo ka nafoy tonondry tsy misy mpiandry. Ny misionan'ilay tompony Epifania dia ny hanangana ny volotara efa torotoro ny fampahoriana sy ny tsindrotsindry samihafa fa tsy ny hanapaka na hanipy azy any anaty afo. Ny misionany dia ny hanisy solika vaovao hampaherezana ny lahinjiro efa kila ny miremaina mba hampamiratra ny fahazavany fa tsy ny hamono azy sy ny hanipy azy any amin'ny fako. Epifanian'izany tompo zany no ankalazaintsika androany sy mandritra ity taona ity ry havana. Manome toky antsika ny mpaminany Isaia fa tsy ho an'ny taranaky Jakoba ihany no nahatongavan'i Kristy fa raha izany dia zavatra kely zany fa omeko fanazavana ny firenena rehetra koa ianao hoy Jehovah mba hitondra ny famonjeko hatrany amin'ny farany tany. Isaia 7:7. Sady mankalaza ny epifanian'ny fiadanana izany isika ry havana no mankalaza koa ny mision'ny fiangonana izay apetrak'Andriamanitra eo amintsika amin'ny mahafiangonana misionaly antsika. Ko amin'ny fankalazana ny fanarahantsika ilay andrian'ny fiadanana fa izany ny mahamisionaly antsika dia atolotry ny ten'Andriamanitra antsika izay lalana hizorantsika amin'izany fankalazana zany. Toy izao zany. Voalohany, mikatsaka sy mampanjaka ny rariny justice ao anaty fiadanana dia fandriampahalemana, fahamarinana, fahafahana, fihavanana, fitiavana fa tsy amin'ny ady lahy sy ny amboletra ary manomboka ao an-tokantrano zany ka mivelatra eo amin'ny fiarahamonina, eo amin'ny toeram-piasana sy eo amin'ny firenena. Faharoa, lalana anarahantsika ilay andrian'ny fiadanana dia mizara fiainana amin'ny olona nampahoriana sy ampahantraina. Satria tsy misy olona mahantra fotsiny amin'izao, ampahantraina ny maro. Azany dia fahavelomana tandrify, fahasalamana, sécurité, fanabeazana, fanantenana. Mision tsirairay zany. Nefa iraka ho an'ny fiangonana manontolo indrindra koa. Ho anao izay mahatsiaro tena ry havana ho toy ny volotara torotoro eo amin'ny ankohonana na eo amin'ny fiarahamonina. Ho anao izay mahatsiaro ny tenanao hoe fa toy ny lahinjiro manentona efa lany ny mamy ka atsipy ny olona ianao. Tsy raharahainy intsony, mitraka. Aza mifararemotra intsony fa anao ity epifania ity. Ho anao no isandratan'ny tompo amin'ny voninahiny. Tsy avelany anjo rehetra toy ny ondry nafoy na nariana tsy misy mpiandry ianao. Izy no mpiandry ianao. Ary indro tonga eto amin'ny altarany koa izy hanome fanasitranana ho anao. Ny tenany sy ny rany no hananganany izay rehetra torotoro ary hampirehetany ianao amin'ny fitiavana vaovao izay hiasa fahazavana amin'ny manodidina anao. Mankalaza mision'Andriamanitra ao anatin'ny fiadanana isika ry havana. Tsy amin'ireto alahady 3 epifania reto ihany fa mandritra ny taona. Ny tompo izay ho raisinao eto amin'ny altarana ny hitondra transformation tanteraka ao aminao ka anjakan'ny fiadanana ianao amin'ny fisainana, fiteny, fihetsika, fiasa,
fiainanao manontolo ary tsy ho azonao afenina zany. Araky ny teny averimberiko hoe raha ao aminao Jesosy tsy ho hainao afenina izy. Raha ao aminao ny fahazavan'ny fiadanana, tona fiadanana amanodidina anao. Ry havana, ry rahalahy sy anabavy nilay andrian'ny fiadanana, misandratra miazava fa epifanian'ny fiadanana ho anao ty andro androany ity. Voninahitra ho an'Andriamanitra izay zanaka ny fanahy masina, izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Raiso ny fitahiana. Fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra Ray ary ny firaisana ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny Amen.